Lioka toko fa 7 ny amin'ny Zakaiosy. Ary Jesosy niditra ka nandeha namaky any Jeriko. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy, izay lehibe ny mpamory hetra sady nanan-karena. Ary nitady ahita izay Jesosy izy, kanefa tsy afaka no ny habetsahan'ny olona ny fanety satria fohy izy. Dia niazakazaka ny eloha izy ka nananika aviavy hizahany Jesosy. Fa efa andalo tamin'izany lalana izy. Ary rehefa tonga teo Jesosy dia niandrandra ka nanao taminy hoe: "Ry Zakaiosy, midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho anio." Dia nidina faingana izy ka nampiantrano azy sady faly. Ary raha nahita izany izy rehetra dia nimonmonina ka nanao hoe: "Lasa nandeha hiantrano amin'izay lehilahy mpanoty izy." Fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe: "Indro tompoko, niatsasaky ny fananako omeko any malahelo. Ary raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia honerako avo efatreny izany." Ary hoy Jesosy taminy: "Anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanaky Abrahama koa. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very." Ny fanoharana ny amin'ny farantsafolo. Ary raha mbola niaino izany ny olona dia nandroso ny teny any Jesosy ka nanao fanoharana, satria efa akaiky any Jerosalema izy, ka nataon'ny olona fa iseho faingana ny fanjakan'Andriamanitra. Dia hoy izy: "Misy andrian-dahy anankiray nandeha nakany an-tany lavitra mba handray fahefana hanjaka dia hiverina. Dia niantso 10 lahy tamin'ny mpanompony izy ary nanome azy farantsafolo ka nanao taminy hoe: 'Mandratoa mandra-piaviko.' Fa ny vahoaka ny nakahala azy dia nampitondra teny nanaraka azy nanao hoe: 'Tsy manaiky hanjakan'iny lehilahy iny zahay.' Ary noho ny tafaverina izy, rehefa nandray fahefana hanjaka dia nasainy nantsoina ankeo aminy izany mpanompo nomeny ny vola izany mba ahitany izay azony tamin'ny fandratoana. Dia tonga ny voalohany ka nanao hoe: 'Tompoko, ny farantsanao iray efa nahazoana tombony farantsafolo.' Ary hoy izy taminy: 'Tsara izany ry mpanompo tsara, satria natoko tamin'ny kely indrindra ianao dia manapa tanàna 10.' Dia tonga ny anankiray koa ka nanao hoe: 'Tompoko, ny farantsanao iray efa tonga farantsa 5.' Ary koa izy tamin'io: 'Manapa tanàna 5 koa ianao.' Fa tonga kosa ny anankiray ka nanao hoe: 'Tompoko, indri ny farantsanao izay nitoeriziko voafono amin'ny mosara. Fa natahotra anao satria olona mila voatsiary ianao ka maka izay tsy napetraka ao ary mijinja izay tsy nafafinao.' Ary hoy ny tompony taminy: 'Ny vavanao no hitsarako anao, ry mpanompo ratsy fanahy. Fantatrao fa izaho dia olona mila voatsiary ka maka izay tsy napetrako ary mijinja izay tsy nafafiko. Koa nahoana no tsy napetraka ao tamin'ny mpanana vola ny volako? Ka rehefa tonga aho dia nandray ny ahy mba hanjanany.' Ary hoy izy tamin'izay nitsangana teo anilany: 'Alao ny farantsa eny aminy ka omeo ilay manana farantsafolo.' Fa hoy ireo taminy: 'Tompoko, efa manana farantsafolo izy.' Lazaiko aminareo, izay rehetra manana dia omena, fa ny amin'izay tsy manana na dia izay ananany aza dia alaina aminy. Fa ireo fahavaloko tsy nanaiky hanjakako ireo dia ento aty ka vonoy eto anatrehako.' Ary rehefa niteny izany izy dia nandeha ny aloha hiakatra ho an'i Jerosalema. Iniakaran'i Jesosy tany Jerosalema. Ary raha nanakaiky any Betifaga sy Betania teo an-tendrombohitra atao hoe Oliva izy, dia naniraka 2 lahy tamin'ny mpianatra ka nanao hoe: 'Makanesa amin'ny 2 vohitra tandrifonareo iroa, ary raha vao miditra ao ianareo dia isy zanaboriky mifatotra ho hitanareo, izay tsy mbola nitaingenan'olona,
vao izy ka ento ety. Ary raha misy manontany anareo hoe nahoana ny vahanareo io, dia izao no lazainareo: misy raharaha analan'ny tompo azy. Ary no nandeha ireo nirahina dia nahita araka izay nolazainy taminy. Ary raha namany zanaborika izy dia hoy ny tompony taminy: nahoana ny vahanareo ny zanaborika? Ary hoy izy: misy raharaha analan'ny tompo azy. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy, ary nametraka ny lambany teo ambony zanaborika ka nampitaingeniny azy Jesosy. Ary nandeha Jesosy dia namelatra ny lambany teny an-dalana izy ireo. Ary rehefa nanakaiky izy ka tonga teo ampidinana amin'ny tendrombohitra Oliva, dia nifaly avokoa ny mpianatra marobe ka nideran'Andriamanitra tamin'ny feo mahery no ny asa lehibe rehetra izay fahitany, ka nanao hoe: isaorana anie ny mpanjaka izay avy amin'ny anaran'i Jehova, fiadanana ny an-danitra ary voninahitra any amin'ny avo indrindra. Fa ny fariseo sasany izay teo amin'ny vahoaka nanao taminy hoe: mpampianatro, rarao ny mpianatrao. Fa izy namalika nanao hoe: lazaiko aminareo fa raha mangina ireo dia ny vato no iantsoantso. Ary raha nanakaiky izy ka nahita ny tanàna dia nitomany azy ka nanao hoe: raha mba nahafantatra mantsy ianao, na dia amin'ity andro ity aza izay momba ny fiadanana, fa ankehitriny miafina amin'ny masonao izany. Fa ho avy aminao ny andro izay anangana ny fahavalonao tovotany manodidina anao. Dia hanemotra anao izy ka hanidy anao manodidina, ary hamongotra anao hatramin'ny tany mba amin'ny zanakao ao anatinao, ka tsy havela nisy vato mifanongoy eo aminao, ho valiny tsy nahafantaranao ny andro namanginanao. Ninandroany Jesosy sy ny mpivarotra sy ny nanesorany mivarony hiala teo kianjan'ny tempoly. Ary niditra teo kianjan'ny tempoly Jesosy dia nandroaka izay nivarotra ka nanao taminy hoe: efa voasoratra hoe, ny tranoko dia trano fivavahana. Isaia 4:15-17. Fa ianareo kosa nanao azy ho zoy fieren'ny jiolahy. Jeremia 7:1. Ary nampianatra isan'andro teo an-kianjan'ny tempoly izy, fa ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna ary ny olona nitady hahafaty azy, nefa tsy hitany izay ho ataony, satria ny vahoaka rehetra nazoto dia nazoto hiaino azy.